colline parmi les marronniers. Une biche mutine est venue me parler. Une biche mutine est venue me parler. D'un buisson d'églantine où l'amour m'attendait. Puis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. La, 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 perdu dans la colline parmi les marronniers, jusqu'au chant des matines, loin des yeux indiscrets. Jusqu'au chant des matines, loin des yeux indiscrets. Une biche mutine garde notre secret. Puis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Perdu dans la colline parmi les marronniers, une biche mutine garde notre secret. La 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 la. Voilà. Perdu dans la colline parmi les marronniers, une biche mutine est venue me parler. Une biche mutine est venue me parler. D'un buisson d'églantine où l'amour m'attendait. Depuis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. La 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 la. Perdu dans la colline parmi les marronniers, jusqu'au chant des matines, loin des yeux indiscrets. Jusqu'au chant des matines, loin des yeux indiscrets. Une biche mutine garde notre secret. Et puis ce matin-là, quand le soleil brille en moi, je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Je fais le même chemin et j'oublie tous mes chagrins. Perdu dans la colline parmi les marronniers, une biche mutine garde notre secret. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien dans l'amour. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien dans l'amour. Quand, où et comment le dire, ce grand amour qui me déchire. Je t'aime et je t'aimerai toujours. De l'aube à la fin des jours, nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien dans l'amour. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien dans l'amour. Eny ary a, hira roa ihany no alefatsika satria misy afatra tia ampitaina manokana ny amin'izany hira zany. Tena elo zany hira zany, tsy heno. Merci Sambilo Rakoto nahatratrarana. Faly miarabantsika rehetra hoy a satria misy dikany ny antony andefasana an'izany hira zany ary mba ahafahana matsapa ny fihetsika sy ny zavatra aseho amin'ny besony maro, amin'ny vahoaka sy entana ihany koa hitaritatsika ny sain'ny mpanara-baovao, sain'ny mpandinika, sain'ny malagasy amin'ny fihetsika rehetra sy ny hetsika rehetra ataony ireto mpanao politika atsika. Tsara marihana aloha fa matoa zany miteny amin'ny zavatra ohatran'itony dia tokony tsy maintsy miteny amin'ny teniny mahitsy ary tsy afaka miteny ianao amin'ny teny mivilana. Tsy afaka ihany koa ianao midokany atsy, midokany zaroa nefa ary misy adalana ataony tapitapika eo. Ka na olona tianao toy n'inona ary izy
dia tsy maintsy miteny ianao satria nefa ny fanarahana tamin'ity fandarana ity dia ny marina ny hitsiny hatrany na izany na tsy zany anefa misy tanjona ihany koa ty fandarana ity fa tsy nataotao fotsiny na iza na zovy manakana ny fametrahana an'izany hoe Madagasikara vaovao. Madagasikara miaina ao anatin'izany atao hoe mpitatana, mametraka ny fahamarinana, mametraka ny hitsiny, dia na iza manakana an'izany. Mametraka an'izany Madagasikara mandroso na ara-tsaina na ara-panahy na ara-toekaraina na iza manakana an'izany dia mijoro ho fahavalon'ny vahoaka malagasy zay tena ao anatin'ny fahoriana tanteraka amin'izao fotoana izao ka tsipitsipy toy ny torabato, tolotolotra toy ny fanimpana reny amin'ny anaran'ny fandaharana ny malagasy eto sy eroa aka nyity fanomezana avy any amin'ny fanjakana mova tsy toy ny fanambaniana tamin'ny andron'ny les années socialistes, les années du socialisme. Ka na iza mijoro manao hetsika na fihetsika manohatra izany fametrahana an'izany lalana andehanana any amin'ny tolona sy ady ametrahana an'izany atao hoe firenena mahitsy marina dia ary mandroso dia mijoro ho fahavalon'ny malagasy. Ilay malagasy ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana no teneniko eto fa tsy ilay malagasy miadana ka manampina masony ao anatin'ny fijalian'ny malagasy ary miaratry kombaomba amin'ny mpampijaly ny malagasy. Fahavalon'ny vahoaka malagasy, fahavalon'ny malagasy ny olona manohatra an'ireo fahendrena, fahitsiana, fahamarinana, fampandrosoana na hoe fandrosoana ho an'ny malagasy ho an'ny firenena. Ka noho izany rehefa izay no ny fanarahana teto tsy manana droit mihitsy gafy Fleury-Rakotomalala ny anakipy ny masony eo anatrehany zavatra tsy mety sy ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena. Izao manko le izy aza adino fa matoa mandeha zao fandaharana zao, matoa misy zao fandaharana zao, matoa Fleury-Rakotomalala afaka miatrika ny fitoriana zay atrehany, de misy ireo malagasy misy kiponitra manampy azy na ara-bola na ara-tsaina na ara-panahy na mitondra ambavaka amin'ny zavatra zay atao amin'izany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ireo malagasy ireo voafaritra tsy maintsy andehany amin'ny lalana mahitsy ary tsisy partialité na hoe namako ity de tsy ho teneniko na hoe olona tena apprécieko ity de tsy ho lazaiko ny zavatra tsy mety ataony publiquement. Efa izay ny lalana natao teto nanomboka hatrany amin'ny voalohany
ary tsy hijanona fa mitoy io na iza faly na iza tezitra na iza malahelo de mialatsiny aho fa ianao no teanao diso amin'ny fietrika zay ataonao tokoa ka de ho avy aho eto amin'ny angady sy ny arina satria tsy anaiky mihitsy ary ho tezi-dramiko ny maro ny malagasy maro hoe fa nahoana kosa rehefa leranga io nanao ny atsona de mbola nidokainao indray mbola nidokafanao indray. Ça fait quelqu'un, ça fait de moi un corrompu direct et public. Je ne vais pas déroger à mes propres règles. Je dois suivre cette discipline que moi-même j'ai imposée à travers cette émission. Les émissions que moi j'ai fait depuis au moins bientôt 2 ans. Tsy afaka miala am'zany atoko. Voafatotry ny zavatra miteneniko ary voafatotry reto mpanaraka anahy. Tsy vitsy ny malagasy mihaino an'ity fandarana ity amin'ny fomba rehetra na miafina na direct. Raha ny direct eto dia matetika eo amin'ny 300-350 fa vao midy le fandarana tonga de rapida be ny fiakatry le raporo mahatratra tonga de any amin'ny 2350 tokoa ka miala tsiny a miala fomba fa tsy maintsy miteny aho ka ho avy aho na ho are ny fahirana anankiray tsika mba ataotsika isin'ny fieritseretana sy fahatongavan'ireo hafa fa hoe ho avy ny lery hiteny lery da ho ary. Efa ho 10 taona no nandazako anao rehetra taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy ny amiko ka nirongatra tao anaty miala eto ka mila tsy mitondritsony gasikara malala tany tsy manampary tsy azo eritreretina lamban'ny ao anatinao tany mantsy mety avitsy tsy vonagelavitra azonao airaizay ao ambony be fitondrohitsio ny lalanao iray ty ampitambatra tsy dizy gasikaro gasikaro taniny avitanao azy maitsia nalavidrasane fanelanelany antsy ny aty antenaity fambolia miantsy gasikaro gasikaro taniny avitanao azy maitsia nalavidrasane fanelanelany antsy ny aty antenaity fambolia miantsy Ianao te tany tiako tena tiako ka tsy afakaloko harenako sambo be ary mahitako leo avake
Ianao ny poera vary mobile venapiano Kasikara malala tany sy manambara Sy azo eritreretina laza Any mano sy mety adino sy tokonanyanavitra azonao Ay ao ambende fitinohitsy ny lalanao Ampiray sy ampitaraka sy Sikaro gaskara Sy tena tika makas matsivela Nalavitrasa nefa nelanetanyano sy miaki Tena famboleany ihany siki Gaskara gaskara Sy tena tika makas matsivela Nalavitrasa nefa nelanetanyano sy miaki Io ry toko. Amin'ity fandaharany ity angamba no vao mazava amin'ny olona hoe qu'est-ce qui m'anime en fait? Quelles sont mes motivations pour être là devant vous pratiquement tous les 2 jours? Inona no tena ao anatin'ny loha amin'ny Fleury? Ary inona no tena tanjo amin'ny Fleury? Rakoto malala. Tsy hanazava an'izay no ataontsika ny fandaharana eto. Fa à travers ny zavatra tantaraiko eto, tsy hoe tantaraiko fa ny fanazavana sy ny fitaritana ny sain'ny malagasy, ho tonga saina amin'ny zavatra tena hoe ahafahany mandeha mahita ny hoe tsy maintsy na hoela na hoaingana manko tsy maintsy andeha amin'izany atao hoe lalan'ny fifidianana isika menakavy. Manazava ny sain'ny tsirairay ary mampafantatra ny sain'ny tsirairay amin'izay mety ho safidiny, amin'izay mety ho finidiny, mba tsy isian'ny olana, tsy isian'ny problema, tsy misy ny fitapitaka ka hampahantra ny malagasy ao anatin'ny fiainany sy ny hoaviny iray manontolo. Raha anao tsetratretra sy aritra fotsiny aho zao dia hoe zao zao dia misy tanora malagasy tokony andeha hianatra aty andafy. Rehefa nidininy Air France koa ny espace aérien hoe tsy mahazo makaty ny volan'ny Air Madagasikara. Dia ho an'ireo izay mahitahita afaka mampitombo vola andehanana ka hatongavana aty dia tonga izy. Fa misy 3-4 malagasy tsy ampitsony ny vola am-pelantanana. Tia bien efa azo, tsy azo naverina, tafiditra ao anatin'ny sakrifisy ary very fanantenana mbola velona. Tia andafy andeha ianarana tsy hita, tia avion tengenana tsy tafiditra ao anatiny akory, ary tsy nakeny vato akory dia efa hoe mihidiny espace aérien. Quelle déception, profonde déception. Zay le anisan'le teneniko hoe tsy fahaizana mitantana ohatra. Fa tsy mbola any ihany ny resakantsika androany. Apprécier une personne qu'on aime, qu'on admire, qu'on considère, ne veut point dire
qu'on doit fermer ses yeux. Io tiako ny masoko. Par rapport aux erreurs ou erreurs commises par la personne considérée. Au point même d'être adoré de temps en temps. Izany hoe ny fitiavana na hoe ny fifandraisana tsara amin'ny olona anankiray izay manao adalàna publika, hitampoko, hitam-pirenena, dia midika fa dia hoe ahoana re ny ilazana zany hoe hitarika anao, anakatona amin'ny masonao, ary mbola hitady excuse ara handokadokafana na hoe hanatsarotsarovana ny erreur nataony olona io. Zao hiezaka mihitsy aho eto hanazava izay mety ao an-tsainy olona io. Tonga ny taona 2000. Ny tenako zao dia anisan'ny teny hoe ary nahitako olona izay. Satria ny tampoka avoloha rehefa niteny aho hoe Monsieur le Président, raha milatsaka ianao, tsy lany. Tsy lany ianao tompoko raha milatsaka. Mois de juillet 99 ny teneny. Ary mbola niteraka ady hevitra be dia be tamin'ireo akamako, satria ny akamakaiko tamin'izany dia Andriamatoa Rasoa Charles, miala tsiny tompoko manonona ny anaranao, zokibe ianao, fa tiako ianao vavolombelona an'izany. Andriamatoa Marcel Bernard, izay niteneniko hoe lany andro ilaizany fa tsy lany io. Ady hevitra be zany. Fa rehefa tonga ka nitsoaka ny giaratsiraka, voatery nitsoaka satria mafy be le pression an'le vahoaka, na dia efa nandeha nakany amin'ny fiefiny ary izy tany Tamatavy, dia tavela teo Rasoa ary nataony Rasoa Charles, nataony ho alahelo mandra-pahatonga antsika izao. Satria tena impliqué izy tao anatin'ny fiarovana an'ilay fitondrana, ary tena impliqué koa izy tao anatin'ny propagandy. Ka voatery tsy maintsy nitsoaka par tous les moyens nialana tao Madagasikara satria voahenjika. Tsy lany ho aho io, fa mafy loha moa ry zalahy. Voatery nitsoaka tany anaty ala Andriamatoa Marcel Bernard sy ry Lahady Jamelina, mipoapoaka amin'ny basy, mandalo eo am-poditsofina, mandalo eo amin'ny kibo, ary nisy tao anatin'ireo fitsoahan'ireo dia miala tsiny aho. Fa rehefa nangetaheta nandeha ny aza lambo dia voatery ny rano avy amin'ny vatany nosotroiny. Raha tadidinareo dia nitolo-batana Andriamatoa Lahady Jamelina mivoaka teny amin'ny arabe fa saika matiny ny anoanana. Maro amakin'ireny marantsy Jean de Dieu ireny mbola mivoaka nitsoaka matanjaka satria mafy ilay pression an'ilay malagasy. Ary rehefa lasa ilay avion dia olona vitsivitsy no tafiditra tao anatiny. Nangia Lahady Jamelina izay tena anisan'ny tokony sauvena raha dia tsy nisauvena. Tsy mbola izay ihany koa ny resaka. Raha ny tenako manokana
tamin'izany andro taona 4 zany nefa 1999 defa tsy hita tamin'izany fitondrana zany ary tsy nanana titre tao aho na ny erera ary fa niasa de manière non officielle ary zay koa no nangatahako fa tsy nanaka an'izany nahatonga ny vahoaka napiditra anahako tao anaty lista no anisan'ny olona ho samborona sy hoe hodorana ny tranoko saiko nahitako loza zany iny taona 2002 iny ny nahavitra anahy de ireo akama zay nahita hoe le ry nefa tsy tao ary tamin'ireny le 13 mai sy ny karazan'ireny le ry nefa niaraka tamintsika tetia ny Hôtel de France ary teo foana izy rehefa misy ny fivoriana sy ny karazany anika izay no nahavitra zany hoe ny vahoaka ihany zany nanavitra hoe efa tsy eo kosa le ry azadorana ny tranony tsy nanakana koa nefa zany convoqué aho tany amin'ny DGID au moins 2 fois fa rehefa nalaza rehefa nazava ny dossier-ko dia navela de lasa nakaty andafy nipetraka taty nalaoko nakaina taty na de nisy raha mifangatahana hoe afaka miara-miasa aminay ve nareo de ozy zaho hoe par respect amin'ny engagement moralako satria tena anisany estimeko ny fomba fitantanana zany atao hoe fanjakana ny intérêt sy ny zavatra magoy any ambadibadika any tsy haiko zany tsy fantatro zany fa le tena hoe manière de manager les hommes et l'administration et l'État tena napprécieko tamin'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany andro zany anika mazava ny fifandraisanay. On parlait de l'État et de la nation, l'intérêt de la nation et l'intérêt du peuple malgache. Ary mbola mitohy zany hatramin'izao mbola mifampiantso sy ndraindray eo zay fanakalo-hevitra ary ny amo dia efa teneniko azy ary mazava ny amo tsy afaka nijoro sy lahatra amin'ny bitro io aho. Rehefa tonga ny fotoana hoe hanomboka hiresaka momba ny Marc Ravalomanana ny tenako. Tena zao lazaiko anareo. Tena mitsotra marina aminareo. Fa raha nahatsiaro nareo nisy herinandro 10 andro tsy nanao. Ajanoko io aho fa za tsy mahavita an'io. Tsy hanao aho aho. Satria ny antony de zao. Efa mifanatony zay. Nomeny glace tico rhum vanille izay mivady. Tonga tany zay niaraka tamina mpitandrina. Niara-ny vavaka. Ny famela heloka. Ny fandray tanana. Mazava tsara mihitsy ny resaka ny fanaovana hoe ovay ny fomba fitondran-tena faza-mamerina an'le avinavina sy le teny mirehare sy le orgay aminao apetraka ao. Mazava ny resaka tamin'izany. Ka rehefa lasa izay mivady dia nieritreritra izahay sady nanao velomana azy mivady koa moa nahatongavanay tao. Ity resaka teneniko ity momba ny Ravalomanana ity dia tena tsisy idirany lalao Ravalomanana. Olombelona zany olona zany. Alao kosa aloha azava. Olombelona zany olona zany. Raha nisy tsy nety ny fomba fitantanany tao amin'ny commune,
satria ngarainy averiama faravohatra no manao imposition ary tsy maintsy atao kanefa le ramatoa sady manaja n'Andriamanitra no manaja ny vadiny. Teo zany nitsenina navaka azy hoe Andriamanitra ve narahako samy vadiko. Manahirana be zany petranareo amin'ny toerany tena teneniko mihitsy tsisy hidiran'ny lalao Ravalomanana. Tao anatin'izay le 10 andro mijanonako zay no miseho daholo dia trangatra manorana nataon'Andriamatoa Ravalomanana. Miverina tamin'le toetra teo aloha ngarainy. Ary indrindra par rapport amin'ny tenako. Napakagano na are ary olona tsy mandanga no miteny hoe za tsy miresaka amin'iny. Zay nataony Ravalomanana zany amin'ny tenako. Tsy tokony ho tantaraina zany fa tantaraina satria ho avy amin'ny ankiray mako rehefa avy eo. Zany misy resaka atao aminy ho ahy. Za tsy miresaka amin'iny fa olo-kafa nalefako hiresaka aminy. Misy resaka ane ataoko aminy ho ahy. Ary momba anazy ane ny resaka ho ataoko e. Bref, avinavina sy le fanambanimbaniana no mivoaka tao teo zako hoe mazava ny lalana fa izy tompony ara tsy mahatsapa akory izay ny resaka ifarany. Ajanony le miavoavo, ajanony le avinavina, ajanony le orgueil. Tsy mivalina akory ny taona de efa ioranga eo ambonin'le soavalin'le avinavina sy eo ambonin'le soavalin'ny miavoavo. Ndahoarina Kotomalala miverenako ny émission rehefa avy nieritreritra lalina de iny no mitranga na Ravalomanana raha zay mifandraisako tanana dia nilazaina teto amin'ity fandaharana ity. Tokony angina sy anakatombava ve za sy anakipy maso ve za eo anatrehan'ny zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao? Tsia, tsy maintsy miteny. Ka nanisy ireo nanisy ireo olona izay manohana anahy ary tena manampy satria le tanjona ho apetraka sy le lalana ho andanana de sarobidy amin'ireo olona. Voafatotry ny teniko aho zany, voafatotry n'ireo aja sy voninahitra omen'ireo olon'ireo amin'ny tenako ary voafatotry ny famarinana izay tiako apetraka ihany koa ho an'ny firenena ary indrindra le Andriamanitra inoko. Raha mahita zavatra tsy mety aho tsy maintsy asehoko mibaribary eto satria izay ilay atao hoe Fleury Kotomalala amin'izao fotoana izao ary efa depuis 2 ans zay. Fantatro io rangahy io tsara ny toetrako. Fa niary efa tsy mety de teneniko hoe tsy mety io. Tsy lany ianao. Tao anatin'izay tsy lany zay ny teneniko zay dia 2003 izy vao niantso aho. Satria j'ai pas changé de numéro. Nieritreritra sy nandinika aho hoe inona ary ny tena ao anatin'ny sainy le ray aman-dreny manao ireny fihetsika ireny. Eo no manomboka ny chapitre voalohany vengeance. Vengeance trotro zao.
zao le izy a ny tantara teto hoe makarary azy zany hoe tsy tokony niangataka amin'ireo vahoaka ireo kory aho hoe mila sponsa mila mifanampitsika amin'ity tolona ataotsika ity amin'ity combat ataotsika ity marary azy zany hoe vola izay mipetraka any amin'ny fanjakana malagasy blokena satria tsy dakoro amin'ny politika an-dralahy makarary azy zany hoe ny tsemboka ny tenako tomobila efatra be zao nataon'izany ramboly zany lavanty na dia ningavy fatratra ary aho hoe ny volaka ny hoe blokenareo amin'ny finance mampatonga an'ireo entan'ireo tsy mivoaka fa mba blokeo kely aloha io lavanty io fa mba avoa ny volaka sady tsy navoaka ny volako no nalefa lavanty sosoa ny tomobiloko Porsche Cayenne Jaguar XJ année 2000 tsy tadidiko izy iny 2014 Porsche Cayenne 2012 GT Turbo Maserati Quattro Porto tsy misy manana Maserati zany any Madagasikara Mercedes classe ML nanjavona problema amin'ny fleury sy ramboly ary d'ailleurs mamela heliko azy fa raha tsy zany tsy nanana courage anisany miady eto hoe avoay ramboly ny problema amin'ny fleury sy ramboly tsy problema amin'ny firenena aloha zavatsara re ny problema amin'ny fleury sy rambola tsy problema amin'ny firenena samy matsapo nareo efa niteny an'izany au moins intelo inefatra indimy inenina saika nanagadrana fa tsy nahazo azy zany Roly Mercia zany anisany nanao ny sabotage ny mariaziko tamin'ny Mazangaza ny Roly Mercia zany ny problema ny Roly Mercia sy Fleury Rakotomalala tsy problema amin'ny firenena namela heliko ary anisany miaro azy amin'izao fotoan'izao hoe avoay Roly Mercia avoay izy problema amin'ny firenena zany satria lasa gadra politika ireto olona ireto amin'ny tsirariny zany hoe misy zavatra tsirariny zany mandeha ao amin'le firenena miseho amin'le firenena tsisy idiran'ny problema amin'ny Fleury Rakotomalala sy Roly sy ramboly asa raha azonareo zany zavatra teneniko zany misy tsirariny misy tsindry mandeha ao amin'le firenena zay ny problema amin'ny firenena zao ny zavatra mitranga teny an'ity kosa aloha ary marina rehefa nandeha ny azalambo dia voadoridory daholo ny fananany tsirairay anisan'izany ambody atafana na inona lazaindra valomanana marika dia tompona ndraikitra tanteraka izy amin'ny fandorana an'io trano io raha hiavana zany amin'ny Ratsiraka Didier Andriamatoa marika Ravalomanana dia mifanamboarana an'io trano io na farafaratsiny hoe miala tsiny miala fondra Ray aman-dreny fa diso tamin'ny fandoroana an'io tranonao io fa to mialangalana to mijerijery to mitazana fotsiny ohatran'ny hoe tsy nanao ary miseho victime mandray amin'izao fotoan'izao amin'ny zavatra mitranga miala tsiny ianao voalohany indrindra mifamela heliko amin'le olona
dia manao action anao satria fantatro fa manam-bola anao anamboarana ny tranon'olon'ireo. Marary amin'ngiaratsiraka didia zany. Tena makarary azy zany satria firy taona maninitra izy no niary vao navita ny trano. Tsisy izay tsy malala fa io no mba tranon'izy mivady any Madagasikara dia le Aoneuil sy le anankiray Taoneuil izay namidy nanizy mivady. Normal be na iza iteny na iza tsy ho faly fa zay resaka firenena mety ho zavatra accessoire zany amin'ny ngiaratsiraka fa tokony namboary ny ngiara-vanomanana io zavatra io dia milamina amin'ny probleman'izy ireo raha. Tsy milamina nefa ny probleman'izy amin'nyrahalahy reo ary lasa problemana firenena l'izy amin'izao fotoan'izao. Eo no tsy mampadakoro aho ary tena tsy dakoro mihitsy fa raha homme d'état nareo amin'ny rahalahy dia hainareo ny rahalahy manavaka ny problema amin'ny firenena sy ny problema nareo amin'ny rahalahy. Mahakivy tanteraka amin'ny malagasy zany no mijery hoe ny fijoroan-dratsiraka tany amin'ny eofafa ary rehefa anteny izy dia mamela an-dravalomanana ny zavatra teneniny na dia marina ary. Na dia marina ary. Vengeance. Lasa institutiona zany hoe lasa institution de vengeance zany amin'izay fotoan'izay. Manaiky afa tezitra ianao, manaiky afa malahelo ianao fa tsy mila nakery amin'ny eofafa nijoro mampiseho ianao fa miaraka amin'ny Andry Rajoelina ianao amin'izao fotoan'izao zay olona mahatezitra amin'ny malagasy ary tena marikoriko ny malagasy na mahita ny tavany ary. Sahanao ny nijoro tena manafangaro ny intérêt personnel anao sy ny intérêt de la nation. C'est honteux. Ça nous fout la honte. Izay tianao ny tenako manokana menatra mahita an'ireny hoay ino ty zavatra ty na dia efa nampitandrina ary zaho hoe Andriamatoratsiraka tsy mendrika aminao ny mijoro na any amin'ny plateforme any amin'ny panorama na any amin'ny Andry Rajoelina mipetrahanao ray aman-dreny. Zay ny resakantsika mianaka farany. Mijoro ianao ary mipetraha ho ray aman-dreny ho mpananatra. Ty zazakely fao 20 taona mihoatra ity ve ny hiteny tsy hananatra an'izany. Je n'ai jamais été président. Fa raha olona manana capacité de discernement dia tokony afaka anavaka hoe ny affaire nationale, ny affaire n'État tsy probleman'ny Ratsiraka sy Ravalomanana no entiny foana anahirana anay malagasy. Ka voatery zay tsy mandrifidy hoe Ravalomanana sa Ratsiraka sa Andry Rajoelina. Ça nous fout la honte. Menadray. Mba dia ray aman-dreny impiry eto amin'ny teny sy mandoka hoe zao ngiaratsiraka, zao raha ngiaratsiraka. Vesaran'ny olona ny taimbava eto. Jamba ianao Monsieur Fleury. Nieritreretin'ny olona hoe jamba manakatona masoko amin'ny zavatra tsy mety tsy mety zay hitako tao anatin'ny fitondrana tamin'izany nolazaiko fa miala tsiny kosa aloha. Raha zavatra makarary malagasy no provokena ary voamaika matevitra amin'ny malagasy ka izany ho tafiditra-kizo ao anatin'izany. Zay ny nialako tany amin'ny 2009 zany hoe rehefa hoe rimo varavarana dia ndaitsiko mivaravarana ary tsy hitanao intsony aho. Ianao mbola niantso aho tamin'ny 2003 tompoko. Raha nidoran'ny Ravalomanana ny tranonao, problemanao sy Ravalomanana zany. Fa tsy entinao ery amin'ny plateau ery. Nefa ianao no nanisan'izany hoe ary anisan'ny nafinaritra iny
faharoa ianao tao anatin'le fitediavana sy fametrahana an'le fampihavanam-pirenena fa professeur Albert Zaf ny tompony io ary zay no natonga anahy nanaraka amin'ny professeur Albert Zaf ametrahana fampihavanana. Mialatsiny aho manona ny anaran'ny professeur tompoko fa tena tsy mety ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Ny olona nieritreretina fa hijoro toy ny ray aman-dreny lasa izy indray no nanakapokapoka na marina raha ny zavatra teneninao amin'ny maray aman-dreny ianao dia tokony ianao no rassembleur, ianao no mitafika zao fa tsy eritreretina tsony hoe inona moa ty le dernier rempart, dia ianao no tokony ho dernier rempart hoe milaminonareo sikara iny ianao ery. Raha rapitso ianao no iny ianao mandeha manatrika ery amin'ny fivorian'ny plateforme ery amin'ny panorama dia amin'izay fotoan'izay a miala tsiny sy mifona aminao a fa diso tanteraka ny appréciation. Tena tonga dia misaloy miala tsiny aminao hoe diso a ay nisy dinamika tianao apetraka fa iny ianao tsy ny andrinao ny tenene efa tamin'ny andronao ngia marika ravalomanana dia efa tsy nandoa etre efa niteny an'izany ateto nandritiny au moins heritaona tompoko. Dia nila nakeny amin'ny ofafana afary malagasy ianao miteny an'izany fa matoa ianao mijoro teny dia tianao aseho fa anisany miaraka amin'ny andro radio ianao. Ary ahoana moa izy ny fitenin'ny vahiny zay hoe maninona teny ianao ny lancer-ny venin ianao. Latsiny a tsy mety zany. Ty problema amin'ny malagasy, ty problema nasionaly, ny problema nareo sy marika ravalomanana. Nefa entinao eny ambony latabatra, entinao eny amin'ny expression voaka le izy vengeance. Par vengeance fotsiny io tsy eritreretina akory hoe ty olona atrehako anankiray ty ne aiza ve. Deuxième chapitre. Avy eo kizako ny deuxième chapitre fa atao aloha ny conclusion anankiray. Tsy eritreretina azafady a mialatsiny tompoko. Tsy eritreretina akory hoe ty olona iarako mijoro ety iny efa midina ambany mihitsy ny taux de popularité-ny ary halany malagasy izy amin'izao fotoan'izao. Aiza ny toerana tokony asiako ny tenako na dia ty olona ty ary amin'izao fotoan'izao manome vola sy mahakarakara. Misy antony io matoa mikarakaranao sy manome volanao izy. Misy antony satria eritreretiny fa ianao anisan'ny miaro azy ary zay mihitsy le zavatra. Chapitre faharoa fehezana zany iny aloha iny dia hoe ny mitondra firenena tompoko ary ny fitondrana firenena raha tena mba hoe homme d'État ianao hafa le hoe taka ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao dia hoe détournement à gauche, détournement à droite. Raha amin'izay ny isamborana olona rapitso tsy vengeance zany. Régleo any ambadika any ny problema nareo sy ravalo. Raha tianao hiava antsika amboary ny trano.
Le ray koa moa tsy mahalala ny responsabilité na inona lazaina valimanana ao miala tsiny aho. Raha valimanana mitompona ndraiky za tamin'ireny azalambo ka nandorana ny tranon'olona maromaro reny, y compris ambody atafana. Zay le izy. Dikan'izany raha ireny fihetsika ireny dia tsy fihetsika na homme d'état reny. Tsy fihetsika na homme d'état reny. Miala tsiny aho. Raha ohatra ve zao amin'izao fotoana izao taky ny aty Frantsa ohatra, dia za ve dia andeha hilahatra hiaraka sary amin'ny Marine Le Pen? Sanatrian'izany ny vavaladimy lena. Na dia ohatra raha hoe mahazo contrat amina commune anankiray izay tantanan-jareo, mandroaka fako na fandroakana fako izany manko ity business be a. Na ohatra hoe mandraikitra amin'ny travaux amin'ny izay zavatra ny commune mila réhabilitena, dia iny andeha hilangalanga andeha hizesta hiaraka hijoro amin'ny Marine Le Pen. Azafady a. Zany le zavatra tiana tenenina hoe ity olona ity mihetraketraka, ity olona ity zao ka na dia velominy ary za avy any aminy retirety, na dia misy ary ny fiaraha-miasa ao anatin'izany fitantanana an'ilay firenena, reveko aty ambadika io, reveko par silence. Tsy maintsy mahita excuse aho tsy hatongavaka any amin'io fitokanana io. Satria mety misy zanako izay mety tonga dia hipalaha amin'io. Dia za olon-dehibe ity ve dia mbola ho tenen'ilay boakely iny? Nefa za efa hieritreritra metraka zavatra tsara sy mety amin'ity firenena ity, zavatra misy valeur. Fa tsy industrie morne. Tany Sénégal narian'olona tamin'ny fanjakana Sénégalais tamin'ny naty fako sa Côte d'Ivoire izy teo, ty CVO. Dia zavatra morne takan'izay reniny no andeha hidedadedahana. Boakely tsy ampy firy taona manipule olona firy taona. Menatra izay e, sa no fola honte. Raha misy olona mbola aveugle amin'ny zavatra ohatr'izany ka tsy hiteny hoe tsy mety kosa ny fihetsika eo iny dada, tsy mety iny e. N'inona lazainao teo? Ny resaka valimanana azonao tao amin'ny salon, tao mangarivotra. Takamofanao isan'andro. Hoe raha valimanana efa tamin'ny androko ny tsy nandoa ihany po. En plus c'est du réchauffé. Fleury il en a parlé depuis au moins 9 mois. Efa hoe tsy scoop tsony zany raha zay ny tiana lazaina. Efa réchauffé ozy ny olona. Miala tsiny. Bon, chapitre faharoa. Sambany nisy olona nanohy ny asako. Eto zany le main dans la main. Conditionné par des contraintes, par des intérêts. Et par des contraintes pécuniaires. Sambany nisy fitondram-panjakana nanohy ny asako. Zay no teny Ngaratsiraka tamin'iny fitokanana ny fary malagasy iny. Nidindra valimanana ozy izy ny hofafa. Fa zavatra nandeha tsara, tsy marina amin'izany tompoko. Anisany akaiky ny ray aman-dreny Jean-Jacques Séraphin. Tompony fahendreny zany olona zany. Tompony fahendreny zany.
Zao ny zavatra lazaiko anareo. Efa nanomboka maty ny eofafa, ary rehefa paky ny trosa rehefa tonga nidirana Valomanana teo amin'ny fitondrana. Ny tenako izao au moins 4 fois 5 fois négocier io bâtiment io hoe rehefa maty ny fatiatiko ohatran'izao aleo hofaiko. Anao hôpitala eo ao klinika. Ny tenako moa nalaza hoe prôratsiraka tamin'izany, tsy mendra Valomanana ilay izy fa ny tenako indray raha saiko voasambotra. Tsefatsefaka nanantona ny ministry ny santé tamin'izany, tsy tadidiko ny anatiny fa saika izany indray voasambotra. Voatery tsy maintsy mitsoaka. Dikan'izany fantako tsara tompoko momba ny eofafa. Fantako tsara. Paky ny trosa ny eofafa tamin'izany andro. Ary ny eofafa anisany hoe angalana vola amezana amin'ny politikatry à gauche na à droite. Zay nanisany nahafaty atoka ny eofafa ary tsy tafarina intsony tamin'ny trosa. Dikan'izany raha voatery ny gara Valomanana nanidy azy dia nidiny sosoa ilay izy. Teo hoany no tonga hoe aleo raisiko ilay bâtiment fa hofaiko amin'ny fanjakana dia asiana klinika. Dia nampatoriana fotsiny tao ilay izy. Ary mbola nanao proposition amin'izany tamin'ny transition. Za indray moa izany rehefa tonga indray ny transition dia voaendrikendrika hoe mpiroro-avalo indray koa. Dia tsy azoko koa ilay izy. Haiko tsara io izany. Ao ilay izy. Maka risika be ianao. Izay no mahatonga anahy hoe jamba ny vola ve sa jamba n'inona? No mahasahy maka risika be ohatran'izany hoe zay vao nisy fitondram-panjakana nanohy ny asako. Tena tonga saina. Tena izao ve Ratsiraka? Raha tsy ny sofiko na hainao ilay izy, tsy nino. Zao ao anatin'izany fitondram-panjakana izany dia tsy voatery hoe mety daholo ny atao. Raha resaka secteur industriel io zao izay industrie ny zany Ratsiraka didina hatsangana dia nitotona daholo. Raha ohatra hoe resaka navitra ny sirama, rehefa miverina ny taona 96 tsy avitra intsony ny sirama. Tsy voavitra ny sirama. Marina fa tsy nisy ny délestage tany amin'ny taona alohan'ny taona 2000. Fifanidina ohatran'izao ny performance ny sirama. Nidina en matière de bénéfice surtout. Raha ohatra hoe 2 milliards, une dizaine, na vingtaine, na trentaine de milliards de bénéfice na résultat positif avitan'ny jirama. Rehefa tonga ny taona alohan'ny taona 2000 dia efa nidina mitsotsorika. Satria inona ny antony? Efa nanomboka ny antitra ny fitaovana ary nanomboka efa sahirana ny fomba fitantana natao amin'ny jirama satria ny olona napetraka tao dia nanararoatra ary efa tamin'ny andron'ny jirama tamin'izany andro any no nampidirana termika. Nisy appel d'offre tamin'izany andro. Ny Rolls-Royce ny atao hoe groupe électrogène dia mivarotra ilay.
SACM diesel ny société nytatana an'izany taty Frantsa tamin'izany. Mety hiteninareo hoe toa hainao daholo izany raha ty ka tao anatin'ny asako zany. Nana société zay hoe Eurotech Standard Business taty andafy. Lasa lolona ny anarany dia tsy afaka nireprendre anary intsony. Nisy orinasa eto any Madagasikara natsangako hoe Dépannage Express Industrie. Io resaka io dia resaka groupe électrogène ary resaka maintenance industrielle niara-niasa tamin'ny Jirama sy ny Mamama rehetra Solima. Na isaka fleurirako eto malala fa hoe ity rangahy ity nampiditra an'ilay groupe eo Madagasikara. Avokako aho mialatsiny aho. Ny anarany fotsiny tsy tonoko. Raha groupe nividiana 1 million FF tamin'izany, tonga dia any amin'ny 4 millions FF ny vidiny. Tsaratsiraka didier kosa aloha no nanao an'izany, mialatsiny aho. Fa izay tany ambadika tany tsy fantatro. Raha izay asa izay fotsiny teneninao Andriamatoa Didier Ratsiraka hoe samba nisy mpitondra fanjakana nanao ny asako. Ohatrany tena menatra be miteny an'izany. Aza diny fa nisy ny diso ary mbola tsy mialo anatin'ny fon'ny malagasy io. Na inona lazainao dia ny malagasy mieritreritra an'izany. Na nanadio toy n'inona ary za teto hoe baly mirakla kosa ve le miala avany Iavoloha dia teo Tanjombato nisy voany. Nisy kosa mako zany. Nanadio ary nanazava mihitsy eto fa tsy afaka ao anatin'ny sain'ny malagasy ny événement 10 août. Tsy afaka ao anatin'ny sain'ny malagasy ny lundi noir sy ny 7 février. Raha tsy diso aho tompoko, ianao izao no miteny hoe nifampidinika izahay momba ny fanalana sy ny hoe analana Andiara Valomanana eo amin'ny fitondrana. Mipetraka zany ny baraingo amin'izao fotoan'izao hoe ahoana ireny lundi noir sy ny 7 février ireny rehefa ataon'ny koty fa io nareo mitsamy miaraka ihany. Hay fe nareo tena miaraka ihany rehefa ataon'ny koty zany. Ampafiriny nisy ny 7 février, nisy ny lundi noir, nisy ny fampijaliana amin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao. Et que vous êtes en train de consentir. À travers ny fihetsika sy ny hetsika ataonao dia hoe iny ianao milahatra aminy. Tsy ao anatin'ny vanim-potoana mahery vaika. Fa ny roan'izao tsy fantatra izy resaka any ambadika par téléphone. Fa le anankiray fa mijesta hoe efa ty amiko zany ary mpanolotsainako zany amin'izao fotoan'izao. Aike zany ka ity le rangahy le misambotra olona aza dino fa tany amin'ny aneny. Na mety hanao ny sosialisme dia maro ny malagasy voasambotra. Maro ny gadra politika. Hay fe zany le mode opératoire tany amin'ny sosialisme no ataony'ity zandrikely ity amin'izao fotoan'izao. Ka na misy dossier na tsy misy dossier, na misy procédure na tsisy procédure, raha vao io tranon'ny Valomanana io. Tamatavy zany. Ty acte illégal illégaux rehetra ity hita amin'ity fitondrana ity daholo ary hita tamin'ny sosialisme daholo. Hay ve zany? Zay zany tsika amin'izao fotoan'izao. Sambany tena maka risque be ianao a. Tena miteny hoe tena maka risque be ianao. Jereo ery amin'ny étalage-ny grande surface izay misy ny CVO tsy mandeha ne. Jereo ny géreny namidy sosony e. Jereo ny industrie izay natsangana maromaro.
trano to mety ho diso ny industrie natsangany ray aman-dreny Philibert Tsirana anara nopotika teny am-panidinana ay ve zany dikan'izao rehetrarehetra zao hoe piteo gadrao fa rehefa matahotra ireo dia 7 taona 5 taona koa ianao no mijanona eo amin'ny fitondrana ay ve zany ny dikan'ity fangalaram-bato sy doublon ty azadino fa tena ny teny ateto za zao ny teny tamin'ny 97 tsy lany tamin'ny fifidianana ny filoha Ratsiraka Didier ny teny zany ateto ho an'ireo mieritreritra hoe Fleury Rakotomalala fanatika mbola velona ny Andriamatoa Serge Zafimahovo mahalala tsara ny zavatra nitranga tao amin'ny ACC tamin'ny taona 97 ka natonga ny Ratsiraka Didier lany fantatro tsara zany satria tao anatin'ny ekipa anisan'ny namerina any Andriamatoa Didier Ratsiraka ny tenako tamin'izany teo ny nahafantarako hoe eto amin'ity Madagasikara ity tsisy zavatra marina satria première élection mba tena hoe nidirako io za tsy nanao propagande fa tao anatin'ny stratégie anisan'ny namerina an'izany atao hoe Ratsiraka Didier zany ny tenako nanomboka ny 92 93 94 95 96 tsy afaka mandahany zany izy voninkazo no nom de codeko tamin'izany voninkazo tsy afaka mandahany zany izy fantatro fa tsy lany zay tamin'ny 97 fa mafy ny négociation tao anatin'ny ACC ary anisan'ny bahana tamin'izany ny miaramila hoe zay tsy verina amin'ny professeur Albert Zavitsona zay no anisan'ny expérience amin'ny tenenako hoe raha tsy any aminao miaramila aza mitetateta andeha hifidy mandeha hilatsaka amin'ny fifidianana zay no nahatonga ny zay no nahatonga ny Ngary Andry Rajoelina lany tamin'ny farany teo satria miaramila sy ny zandary tany am-paosina ay ve zany izy ity dia na ny doublon ary dia lasa mangina fa manohy ny asa takany ny asa natao tany amin'ny taona 97 dia Andry Rajoelina any zany ty lalana andehanantsika malagasy ty manohy ny asa nataon'ny Nga Ratsiraka Didier Nga Andry Rajoelina zao zavatra teneniko anareo rehefa manao ny tsy mety tsy maintsy teneny mialatsiny zavatra teneniko anareo dia zao maro ny projet atao hoe roa teo tian Ratsiraka Didier apetraka et même s'il rase son crâne tsy vaky loha amin'izay intérêt de la nation zany izy il est dans l'affaire sera pour l'État une partie asahako miteny anareo fa na dictateur toy-ninona raha rehefa tanteraka ny azy ny projet-ny tsy vaky loha amin'izay intérêt du peuple zany izy na intérêt de la nation eo tsika amin'izao fotoana izao izay ny dikan'ity zavatra tenen'ity hoe sambany nisy fitondram-panjakana nanohy ny asa nataoko tsy afaka miteny amin'izao fotoana izao fa ho avy ny fotoana hitsangana amin'ireo projet ireo peut-être probablement
Je suis intéressé. Ça titille les Malagasy, ça intrigue les Malagasy. Des questions se posent. Mba hay zany statut an'io fary malagasy io. Mba hay zany statut an'io. Mba tokony aseho public. Taky ny aty andafy hoe ireto aby ny actionnaire ao anatiny. Ça me titille l'esprit. Mbola maro ny zavatra tenenina, azo tenenina hoe manohy ny asa nataony Andriamatoa Didier Ratsiraka, Andriamatoa Andry Rajoelina. Jereo daholo fa tamin'ny andron'ny sosialisma nilahatra amin'ny Malagasy amin'ny roa maraina vao mahazo vary, roa kilao pour une semaine ho ana fianakaviana 4 ao an-trano. Roa kilao pour une semaine, 2 kilos pour une semaine. Ahoana ny fomba isehoany izany indray amin'izao fotoana izao? Ampilaharina toy ny omby sy ampijoroana toy ny ampondra amin'ny Malagasy mba hahazahoana vary avy any amin'ny fanjakana. Ary tsy maintsy amin'ny filoha no mizara an'io dia tonga amin'ny hélicoptère izy. Izany hoe vola lany amin'ny hélicoptère sy ny fitondrana ny délégation amin'ny filoham-pirenena satria mbola misy mandeha par route. Lany betsaka noho ny zavatra omena ireto vahoaka mampalahelo ampijoroana toy ny ampondra. Ary tsy maintsy mitehaka rehefa tonga amin'ny filoha satria manjary tsy mahazo. Inona zany ny niova? Le filaharana amin'ny roa maraina fety filaharana ao anatin'ny masoandro migaigaina, tsisy fialovana akory, fa tonga dia tsy maintsy mijoro eo ianao miandry ny laharanao mandrapatonga amin'ilay filoha. Tena manohy ny asany nataony Andriamatoa Ratsiraka, Didier mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary hitam-pirenena izany. Tsy tonga ao am-bavanao ny vary raha tsy omeny Andry Rajoelina. Satria ny vola hividananao an'io vary io dia tsisy. Article nipoitra tamin'ny Le Monde il y a une semaine. Le coronavirus favorise la prostitution. Il y a une semaine, 12 le ramatoa. Tsisy n'inona azoko atao fa zay le zavatra mitranga. Obligé aozy izy manana zanaka velomina, mivadika lasa ozy. Tsisy mivola zany. Tamin'ny andron'ny sosialisme, sady tsisy mivola no zavatra vidiana koa tsisy. Voafetra. Amin'ny andron'ny Andry Rajoelina, tsisy mivola ny zavatra omena ny fanjakana ny manome azy. Fa dia milahatra eo foana ianao zany. Rehefa tonga Andry Rajoelina dia milahatra ny vahoaka. Mba hihinan-kanina dia Andry Rajoelina no manome azy. C'est du socialisme. Le même pratiquement mode opératoire. Tonga Andry Rajoelina, mbola miaino anatin'ny maizina ihany ny Malagasy. Tamin'ny andron'ny sosialisma, tsy azo atao mihitsy ny manafatra entana avy any ivelany. Fa tonga dia tratran'ny frais sy ny douane sy ny taxe mavesatra be dia tsy afaka mba miaingo ny Malagasy. Izao ny Malagasy tsy afaka mahita ny mazava. Ao anatin'ny herinandro tsisy rano amina quartier résidentiel. Ao anatina herinandro tsisy jiro aman-taona, quartier résidentiel.
Ny mpampianatra tsy tonga any amin'ny toerana tokony hatongavana. Misy toerana tsisy mpampianatra mihitsy. Tena manohy ny asa amin'ny filoham-pirenena tamin'ny andron'ny sosialisma Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny mpanao gazety vao miteny dia any Tamorana any tsy afa tena tamin'ny andron'ny sosialisma mihitsy zany tena manohy en parfait état le Andry Rajoelina. Zay nataoko hoe maka risque, vous avez pris énormément du risque. Tena zao le izy. Chapitre fahatelo, conclusion. Cette sortie ne vous a pas fait un grand homme. Cette sortie ne vous a pas fait un sage. Cette sortie vous a énormément raha tenenina amin'ny teny tsotra dia hoe potika ianao efa mba nanomboka nieritreritra momba anao hoe misy zavatra misy mahatsara azy kay miaratsiraka dide iny raha izany lazain'ny Fleury Rakotomalaly zany. Ny zavatra tsy fantatrao dia miaraka hafabaraka aminao aho. Miaraka hafabaraka aminao aho satria ny teny tsara izay nolazaiko tamin'izany ihany mifototra ty amiko amin'izao fotoana izao ary lasa manamarina ireo olona izay niteny tamiko hoe jamby ianao monsieur, jamby ianao Bainina, jamby ianao Fleury, ary nisy nanompareny mihitsy. Marina ny ianao rahalahy dokotera any Majunga. Rehefa marina manko dia omena marina amin'ilay olona. Mibloqueko zany olona zany. Hoy izy tamiko, tsy ianao manko ny victime ny zavatra natao ny rangahy iny taminay Menakavy. Toy zaho hoe aferanareo zany fa tsy aferan'ny État na ny nation. Zay no navaliko azy. Fa zao amin'izao fotoana izao lasa ohatran'ny hoe hitanao zay. Tsy izay ve efa nolazainay hatramin'izao taminao hoe foply ny rangahy iny. Mba efa nisy meuble mba sauvé, mba efa mba nanomboka niakatra le côte hoe ay misy zavatra tsara kay zany amin'ny hiaratsiraka dide iny. Afa-baraka amin'izao. Saingy zao, mon côté impartial me sauve de la mise. Tsy afaka inekakina ny vavaka, tsy afaka ny angina devant zany folaitra fondamental zany. Marary Antananarivo mahita an'ireny sary reny e. Marary. En plus, le gars il est machiavélique. Il vous a mis à côté de Ratsirahona. Oh, quelle image! Quelle profonde déception! Et vous étiez là, sans souci. On sait que vous vous foutez de la conséquence ou des conséquences. Fatadran. Satria ny intérêt no mibaiko voalohany. Intérêt économique. Fa tsy mba ny hoe heritreritra hoe mba hametraka zavatra misy valeur, hametraka hoe je vais sortir comme un grand homme. Tsy afaka ao aminao zany ametrahan'ny olona zany hoe amiral rouge. Misy dikany zany. Marina misy le problème eo amin'le fianakaviana ray manontolo. Tsy miasa ihany. Kanefa on ne vend pas son âme.
À ce niveau, de la sorte, cher monsieur, son excellence, monsieur le président, teo maninona raha natronao any teneninao an'izao fa tsy tenenina publiquement ohatra zao, azafady toko. Niseho publiquement ianao. Niaraka tamin'iny ra naman'iny. Namanao an satria ny namana mpamaty. Azadino, fa raha sanatria mitratra amin'ny malagasy ka lasy le rangahy io, raha pitso anao tsisy fijery a. Iao vao tapina dominao hoe marina ny terin'le zandry iny. Marina indray une seconde fois, comme je vous disais en 99, vous ne serez pas élu. Vous n'avez fait qu'à votre tête. Là maintenant, je vous dis, conséquence an'iny zavatra iny, inetsika nataonao moaly iny, ho grave iny. Ary tena grave iny. Raha mieritreritra anao, eo manko ny problème. Ary ty zavatra ty eno tsara ry malagasy. Eo ny problème. Ny mpanao politika malagasy dia tsy maintsy eritreritra hoe na tsy populaire aritsika dia angala-bato. Dia tafitsika. Tsisy mieritreritra anao mandeha mifidy zany ao, fa angala-bato ry zalahy. Dia tafitsika. Hoe reny fihetsika reny ve? Dia hoe ohatran'ny hoe anakana ny malagasy tsy eritreritra izay zavatra tokony atao amin'ny andro rajely, tsy ihany. Au contraire, ça va accélérer. Ça va accélérer. Eo anareo ny diso tanteraka. Fa saingizay ny ao anatin'ny sainy dia hoe rehefa tonga ny élection dia mangala-batotsika dia azontsika ihany ny fitondrana. Tsy ihany. Zay le stratégie tamin'ny Ravalomanana, fa tsy namelan'ny malagasy. Tsy namelan'ny malagasy ny zavatra marina tamin'ny premier tour resy Ratsiraka Didier fa mbola tsy lany Marc Ravalomanana. Tsy nisy nahazo ny ohatran'ny 50% tao. Alao koa izay azava. Ary ny ekara entre ny Ratsiraka Didier sy Marc Ravalomanana dia lavitra. Tamin'ny 2002. Lavitra ny ekara. Fa mbola tsy nahazo 50% kosa Marc Ravalomanana. Dia izay no mahatonga an'ireny olona ireny mahasamana anao foana ohatran'ireny maka risika hoe tsy mbola nisy fifidianana marina zany tao Madagasikara fa afaka lolovin'ny mpanao politika. Dia bon, lasa izy aloha satria misy intérêt économique indéfinissable anatin'ilay zavatra miseho. Mangataka ho azy ahoana ny statuen'io fary malagasy io. Ohatran'ny hitanay teny ny Sonody ao, ohatran'ny hitanay teo ny Rajabality ao. Maro ny zone d'ombre kanefa na izany zany mazava le hetsika, mazava le fihetsika, hicontrena ny plateforme, ny antony hijoroany reny sy reny fisehoana miseho publique ireny. Raha diso amin'ny zavatra teneniko dia ny teniko arivo fa tsy ny tenako. Kanefa na zany na tsy zany Andriamatoa Ratsiraka Didier tsy maintsy miteny satria firenena no resahana. Ary saotra an'Andriamanitra fa tsy ianao no mamelona ka hoe voakondisionenao amin'ny zavatra tokony teneniko. Na tamin'izany andro ary teo amin'ny fitondrana ianao fantatrao tsara fa je ne vous ai jamais demandé un contrat na un marché. Telle est ma fierté et c'est pour ça que je suis lucide dans tout ce que je fais, même jusqu'à maintenant. Je ne vous ai jamais demandé un contrat ou un marché. Alors, ça vous est. Mba tokony songadina manko zany. Et même un poste, encore moins une place.
Ary fiertéako zany, ary tiako fantatra ny malagasy. Je ne vous ai jamais demandé un contrat ou un marché. On a parlé des projets. Je vous ai amené les agents de la Banque mondiale, les représentants de la Banque mondiale pour un projet de scanner dont moi-même je me suis débrouillé pour trouver des financements et avoir l'accord de principe de la Banque mondiale de l'époque. Tsy nidépendre taminao zany, miala tsiny atomboka. Ka dikan'izany, raha ifleurirako eto malala foana araka le teninao hoe électron libre iny tsisy mahateny an'iny, je viens de respecter ce que vous avez dit depuis longtemps. Électron libre tsisy olona afaka niteny, indrindra ao anatin'ny fahitiny sy fametrahana zany atao hoe marina ka tsy maintsy arahana. Raha te hivoaka grand ianao, soyez grand dans vos agissements. Fa tsy ohatran'ireny manala baraka, aza dininao fa misy olona manaraka anao, misy olona tia anao, misy olona manana fierté aminao, fa raha ireny potika tanteraka ary miala fabaraka aminao, eo ny tsy maha-d'accord aminao, satria ça nous fout la honte, toi. Je suis désolé. Beaucoup de gens nous disent, et il a vendu son âme. Vous allez vous défendre, mais c'est trop tard. C'est trop tard. N'inona motif avancenao ao. Io ty tenin'ny Gandhi ity, ozy Gandhi, misaotran'le namana, misaotran'le akamana andefany ity. Ozy Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Voilà pourquoi j'ai pas de souci. Mes actes sont en accord avec mes paroles. Autant pour mes engagements, avec ceux qui me suivent et ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis au revoir. Manapena tompoko. Mba ianao kely tiran'ny Lucie André Anjaka ty, dia mba fananana anatranytsika miankavy. Davara.
Uomini malagasy, malagasy amarana anazy a de ty nisy ino ty izy teo poezia zany a nosoratany Joshua Ramanisa tany amin'ny taona 1840. Joshua Ramanisa tany amin'ny taona 1840. Misaora ny Jehova ny lohateny. Misaora ny Jehova, miantsoa ny anarana, mitory ny asany. Mitory ny asany amin'ny olombelona, ambarao ny fiantrana, lazao ny famindapony, fa mahagaga atsika, ny fitiavany atsika, mpanota, tsy naringana, very manam-panavitra, maty ka nomeny aina ho velona mandrakizay. Ry Andriamanitra eo, ry Jesosy mpamonjy eo, ry fanahy masina eo, vonjeo ny olona ory, fa zoy ny toeranay, lavabato ny herianay, fa indrafo ny falian'ny mpivahiny mandalo. Joshua Ramanisa, taona 1840. Toizaka any, Rainsoa raha tsy mandisa indray ty a, tsy aharitrela ny tafitro alina. Tsara, lohateny tsy aharitrela. Tsy aharitrela ny tafitro alina, tsy ho andro maro hitondrany ory. Atsy ny fipoakan'ny andro, fa akaiky ny finaritra hisavany rahona ho afa maizina, hisavany rahona ho afa maizina efa ny tany, tsy mety ho diso fa ho hita tsy ho ela ny tany tsara menana. Veloma tokoa, tahin'Andriamanitra, Rainsoa raha tsy mandisa no nanoratra zany, tsy mety ho diso fa ho hita tsy ho ela ny tany tsara menana. Andram-piaona tokoa, tahin'Andriamanitra.